Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ireo andininy anankiroa ireo. Isaia 3:7, andininy 8:10, andininy 9:10. Aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Indro izao efa hanao zava-baovao. Ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy alala izany va ianareo? Eny, any anefitra no anaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asiko ony. Teraina ny Tompo fa tsara izy. Mamela ilaza aminao amin'ity hariva ity fa marina miteny ny Andriamanitra. Tsy mahay mandainga izy. Zay nolazainy dia ainy atao. Zay nampanantenainy dia ainy tanterana. Hoy ny bokin'ny Amosa 3:7 hoe, tsy hanao na inona tokoa Jehova raha tsy manambara amin'ny mpaminany mpanompony. Nomeri 3:7 misy ilay teny hoe, Andriamanitra tsy mba olombelona ka andainga, na zanak'olombelona ka anenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hoefainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny tsara. Ny Toriteny 2:20 dia ho indrindra ny soratra masina hoe, ny teny fikasana rehetra ao amin'Andriamanitra dia eny, ao aminy koa ny amen. Tsofoko rano ianao androany anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra manomboka androany. Amen. Eto amin'ny Jesosy mamonjy, eto amin'ny asan'Andriamanitra, ao amin'ny isa-tokantrano, ao amin'ny isam-batan'olona, amin'ny tontolo rehetra misy anao zava-baovao any Andriamanitra. Amen. Na inona zavatra niatra teo aloha, na inona zavatra nolalovanao tamin'ny lasa, misy olona eto tratry ny fahasoam-panatenana. Misy olona eto manana tanjona tsy mety tratra. Misy olona eto nametraka fangatahana tsy mety mivaly. Misy olona eto miainao anaty tokantrano mikorotana, ary misy aza mampalahelo, manana toerana mampalahelo satria ny vatany dia nisintaka. Misy olona eto ao anaty aizina ranomaso tsy mety misava, tsy mety tapitra. Misy olona eto manana alahelo ao anaty olana sy fangidina, episôda tsy mety mifarana. Ary misy olona eto ao anatin'ny aretina voidy, tsy mety sitrana, tsy mety afaka, tsy mety miva. Androany itsodrano anao zay, anomboka anao zava-baovao anao Andriamanitra androany. Amen. Marina fa ny lasa zay namela very, namela ratra ho anao, nampitondra ny mafy sy nampisotro ny mangidy anao, ny lasa zay mandatsa sy maneso anao ankehitriny, mampiseto anao hatramin'ny androany. Averiky indray mandeha, averiky indroa, averiky ny telo, averiky ny efatra, anao zava-baovao anao Andriamanitra androany. Zay mino rehetra tiako anao amen na mafy be mihitsy azafady. Halleluja. Andenge jerevantsika ity bokin'ny Deuteronomia 1 ity, ny andininy 9. Vakitsika amin'ny anaran Jesosy izay voasoratra. Deuteronomia 1 ny andininy 9. Jehova Andriamanitsika niteny tamintsika tany Orebaka nanao hoe, ela izay no nitoeranao tamin'ity tendrombohitra ity. Toy izatsika, miodiny ianareo
dia mandehana ka makanesany amin'ny tendrombohitry ny Amorita sy ny toerana rehetra eo akaikiny, dia any amin'ny tany lemaka sy ny avoana sy ny lohasaha ary any atsimo sy ny amoron-dranomasina, dia any amin'ny tany ny Kananita sy any Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Indro efa natolotra eo anoloanareo ny tany, idiro ka lovao ny tany zay efa nenianan'i Jehovah tamin'ny razanareo dia i Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy sy ny taranany mandimby azy. Jereo ane, tamin'ity fotoan'ity Andriamanitra nitety tamin'ny zanak'Israely ary napita izany tamin'ny alalan'i Mosesy. Fotoana zay tsy tokony hampitaredratra, fotoana zay tsy tokony hijanonjanonana fa mitaroriavana ny vanim-potoana rehetra mifanesy eo amin'ny fiainanao, ary zay no tokony hainonao an'Andriamanitra miteny aminao isanandro ary zay no tokony hamelanao ny fanamasina hitarika anao ho ao amin'ny lalana rehetra zay sitrapon'Andriamanitra hidiranao ao amin'ny fahombiazana. Fa tamin'ity fotoana anankiray ity dia Andriamanitra mihitsy no niteny eto amin'ny 9:9, ela izay no nitoeranareo tamin'ity tendrombohitra ity. Ela toy ny te hilaza Andriamanitra hoe ela loatra, efa naharitra, efa betsaka izay fotoana lany izay. Hita ny tompony fiainanao, hita ny tompony manjoanao, fantatr'Andriamanitra ny mahazo anao. Ela loatra izay mipetrahanao tao amin'ny toerana tsy mahomby io, teo amin'ny toerana tsy hitahinanao io, teo amin'ny toerana mampiseto lavanao io, teo amin'ny toerana zay tsy nahitanao an'Andriamanitra sy ny heriny miasa mihetsika mahitanao ny voninahiny io. Fotoan'ity androany ity mila mihetsika ianao, mila mino ianao, mila mandray ianao androany. Amin'ity androany ity averiko indray mandeha fotoana amboan'Andriamanitra anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao. Mafy ny amenina azafady teo amin'ilay tsy fahombiazana fa ny loratena rava, fiainam-panahy matimaty sy malemy, fanompona amin'ny tompo mangozozo, mila hitaraboka, mila ho lavo, mila hienjery resy lava ao anaty fahalemena, ao anaty olana voahity, ao anaty aretina, tsia mandrapahoviana hatramin'ny raviana, ihany raviana. Andriamanitra no miteny ela izay, ela izay, ela izay. Angamba ianao efa nampiony tena hoe zay no izy, eto ny tapitra ny diako, eto no mifarana ny lalako. Tsia ao ambadika io fasairanana io tsy fahombiazana misy anao io, fantatrao ve misy zava-baovao no manina ho anao, misy zava-baovao miandry anao, ary mivavaka izay ho atombok'Andriamanitra zany zao hariva izao. Amen. Tapa-kevitra Andriamanitra anova ny tantaranao, tapa-kevitra Andriamanitra anapitra tarangana ny tsy fahombiazana rehetra, atsangany ravandroany, ho alamin'ny zavatra mikorotana androany, ho esoriny le tota sy tsy mahomby androany, dia hitondra zava-bao fa ho anao izy androany. Amen. Mafy be. Reto no dingana takin'Andriamanitra amintsika. Fandray andro nandalo teo Jeriko Jesosy. Zavatra nafinaritra dia ity, io fotoana anankiray, io fotoana miavaka, satria niala le zavatra tranainy, le zavatra efa ela, le zavatra efa taloha fa nanomboka tamin'io fotoana eo, nanao zava-baovao amin'ny Bartimeo Andriamanitra. Lay maso tsy nahita hatramin'izay na olona azy nanomboka nahita indray. Zay mino rehetra androany ahita zava-baovao, hiditra ao amin'ny zava-baovao. Amen. Reto ny dingana tsy maintsy arahantsika. Voalohany, aza matsiaro ny lasa, aza misaina ny taloha. Io le nivakitsika teto amin'ny bokin'ny Isaia 7:20,
ny 9:20 indraindraytsika fatoran'ny lasa ary misy olona be deabe ohatra zany maninona mahatonga azy tsy tafavoaka mihitsy satria fatoran'le lasa tsy avelany hetsika eo lasa tsy mitondry ninona lasa tsy mitera-bokatsoa lasa tsy misy azo antenaina fa mitazona mamikotra de gejainy ao tsy avelany andeha tsy avelany androso tsy avelany anao dingana sakanany tsy ho tonga amin'ilay zava-baovao i Paoly de niteny Filipianina 4:13 ny tapany faharoa miezaka hanadino ireo zavatra ao aoriana. Nanino ny Paoly naomby? Nanino ny Paoly tafavoaka? Nanino ny Paoly lasa lavitra? Sy tsotra ny antony. Paoly tsy olona voafatotro ny lasa. Paoly tsy nanaiky ho fatorany taloha. Paoly tsy nanaiky hijanona teo amin'ilay teboka zay efa nilalovany. Nadonoiny io, najanony teo io, lasa izy nandroso. Sœur, mbola hitoloko sy tomany ao amin'le ratraposy fahadisom-panantenana ve ianao? Diovenao hamoizanao le zava-baovao no manin'Andriamanitra ho anao. Frère, move ny lasa zay tsy verina intsony, tsy tondra nininina ho anao, tsy anova nininina ho anao. Io ve no omenao laka sy toerana ka hamoizanao ny zava-baovao zay nampanantenaina anao? Tsy mety zany. Tsy mety zany. Hoy ny ratsika vetesy ny pasteur teo, aza misaina ny Egypte, mila manadino ny lasa, mila foanana ao an-tsaina ny zavatra tany aloha, tsy naomby, tsy nety rehetra, ranoraraka iny, zay any de any, fa banjiro le ho avinao, Andriamanitra manomana zava-baovao ho anao. Mafy ny amenina azafady. Elao io toerana io, elao io teboka io, elao io point io, asa manaiky hijanona eo, ariva eo ny andronao de tavela eo ianao, verinao le zava-baovao, mahafinaritra sy tsara, fa tsotra ihany. Ilozy io, elao io mandehana mirosoa ho amin'le zava-baovao. Bartimeo tsy nahita le zava-baovao raha tsy nilozany le toerana nanaovana réservation anazy. Ny elany aloha iny napetrany teo le kapoaka kely, mety voadaka niaraka tamin'izay kely azo tao anatiny tao ngamba, de lasa izy nanatona any Jesosy lehibe lavitra ary ambony lavitra miatra noho le zavatra zay nisy teo aloha no niandry azy tao amin'le zava-baovao no manin'Andriamanitra ho azy. Mafy ny amenina azafady. Faharoa, ianao de mila manapaka hevitra, manao dingana, ary indrindra tena mila miroso ianao. Mateo 7:17, andiny 7:12, andiny 17, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mateo 7:7, andiny 8:12, andiny 17. Tsy misy olona manampina fitafiana tota amin'ny tapa-damba vaovao, fa ny vaovao zay natapina dia androvitra ny lamba ka hitatra ny tritra. Tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota, raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka dia ho raraka ny divay sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roa. Mila manapa-kevitra ianao, mila manao dingana ianao, dingana vaovao, fanolora-tena vaovao, fampona vaovao, ezaka vaovao. Alleluia. Misy olona manantena sy miandry zava-baovao avy amin'Andriamanitra.
nefa le zavatra omeny, zavatra tranainy, zavatra tota, zavatra efa usé. Ahoana moa ny etezan'izany? Tsy mety zany. Tapadamba vaovao atapina eo amin'ny lamba tota. Sy ny hoditra vaovao atao ao anaty sy ny hoditra tota. Avozy ny fanomponao ry Jesosy mamotsy. Avozy ny fanoloran-tenanao rahalahy sy anabavy. Avozy ny etaetanao. Avozy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Avozy ny dingana rehetra zay ataonao. Aleluia. Vaovao ary azafady. Amenna vaovao ary azafady. Misy dia miandro zava-baovao anatin'ny zavatra tota, fanompona tota. Ta io Andriamanitra, ampahitao ny voninahitra ao atompo. Nefa ny ataony ihany ny ataony. Le dingana tsy mahomby, le fanoloran-tena tsy mety, zany ihany. Dia ho kaka ve raha tsisy mangirana, tsisy zava-banina, ny eo ihany ny eo. Androany sahy manao dingana vaovao. Tokony vaovao be zany ny aleloia anao manomboka androany. Ary tsy eto amin'ity toerany ity any fa rehefa tonga any amin'ny tanàna misy anao any, rehefa tonga any amin'ny fiangonana misy anao any, iny ianao le fanoloran-tena vaovao, mandeha mitoriteny, mandeha mijoro vavolombelona, mandeha manao asan'Andriamanitra, manohana mpanompon'Andriamanitra, manohana ny fiangonana, ary te mitsangany amin'ny toerana banga rehetra, manaiky ho ampiasain'Andriamanitra, ho hitanao anao zava-baovao anao Andriamanitra. Fatelo mba azotsika lay zava-baovao, mila manao action ampinoana. Mafy ny amenina zafady. Verina kely ato amin'ny bokin'ny Deutéronomia toko voalohany tsika. Deutéronomia toko voalohany. Dia vakitsika eto amin'ny andininy fafito. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miodina ianareo dia mandehana ka makanesa any amin'ny tendrombohitry ny Amorita sy ny toerana rehetra eo akaikiny. Teto sy ny teny Andriamanitra hoe elo zay mipetrapetra, elo zay tsy nahombiaza anareo, elo zay fa napiny toromarika. Zao no izy mandehana ianareo, makanesa any amin'ny tendrombohitry ny Amorita. Dika zay mila mihetsika ianao, mihetsika ampinoana, asa mijanona fotsiny amin'izao. Amen. Amen. Vavaka ho ana marary anankiray a. Dia gaga rehefa natsoina hoe any an-trano le marary, jerena. Dia ny andalana dia miresaka le fianakaviana. Saika ny atoko-pivavahana rehetra teto Madagasikara, paster efa nentina tao aminay daholy a. Efa tonga tao daholy. Tany sainy tao daholy ty anaram-pivavahana, anaram-piangonana. Inge tsy ny anaram-piangonana ny manasitrany. Jesosy ny manasitrana. Tonga tany amin'izay. Jerena tokoa le olona. Malemy. Na ny manarina ny tena ny aza tsy vitana. Nampiarenina. Mampisotro rano azy tsy vitany, olona hafa no mampisotro rano azy. Dia nanontaniana, afrina ianao no narary tahaka an'izao. Dia namaly izy 20 taona. 20 taona. 20 taona tao anatin'izany tsy fahasalamana zany. Dia rehefa nivavaka izay, toroana hevitra teo izy, ndroso tamin'ny vavaka. Dia jereko amin'izay, aika izy zay le olana mino fa tsy mihetsika.
ny hoe mino dia tapio fa ao anatin'izany teny zany misy zavatra tokony ho ataonao. Anankiray amin'ireny ny mihetsika ao anatin'ny finoana dia miandry fotsiny. Ametraha-tanana dia miandry, dia ametraha-tanana dia miandry, dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy sitrany dia zay. Verina tany fanondroany. Rehefa miverina tany fanondroany dia nijerena tsisy fiovany dia niteneniko izy, zao ano izy tsy ho sitrana mandrakizay ianao. Azafady, tsy ho sitrana mandrakizay ianao ro tsy zao foana ny ataonao. Fa inona ny tokony ataoko pasteur? Za misy zavatra tokony ataoko. Eny tompoko, misy zavatra tokony ataonao. Ny olona miandry zava-baovao, manantena zava-baovao, tsy mijanona amin'ny toerana ray fa mihetsika amin'ny alalan'ny finoana izy. Amen. Io nge misy ny anjara andraikitr'Andriamanitra izy manao an'ilay vatam-pahagagana. Fitsika kosa misy anjara andraikitra miandry atsika dia ny mandray an'ilay fahagagana. Dia nazavaina taminy. Vita amin'ny fanazavana. Nazava tsara tamin'ilay izy. Ho fanehoako zany fa mino tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny asa. Mila hetsika. Vao ny vavahana amin'izay. Vavahana. Iny izy nanomboka natsotra ny tanany. Nihetsika mikofokofoka teo. Kofokofoka teo. Hitan'Andriamanitra izany zavatra zany. Miaraka tamin'izay nisy herin'Andriamanitra ny apita tao aminy. Lay tongotra bloqué. Satria zao ny tenin'ny dokotera, mila manao kiné. Valo taona ny malemy, arenina, atsangana, bataina, kitsaka, hoentina maka rivotra sy ny sisa. Mila kiné. Tsy fantatro ho an'ny spesialista zay tonga eto. Firy volana manao kiné an'izany, anao rééducation an'izany, 20 taona bloqué. Zavatra tsy hain'ny olona tao hain'Andriamanitra tanterahana. Zay tsy vitan'ny dokotera, vitan'Andriamanitra, vitan'ny fanamasina. Ary engany amin'ity hariva ity ho ataon'ny tompo zany anjara asa mahagaga zany eo amin'ny fiainanao sy ny fahasalamanao rehetra. Ino fa nihetsika. Enonao mihitsy ny ozatra sy ny taolana mikarepodrapoka. Satria tonga teo ny anjely, tonga teo ny herin'Andriamanitra, tonga teo ny débloqué ny ozatra rehetra. Ino fa nihetsika. Ny fantatro avy hatramin'ny toyiny. Tsangana ho ahy ianao. Afaka mitsangana ve? Eto Jesosy zao, mitsangana ianao. Io tokoa fa nitsangana. Tafatsangana. Miaraka amin'ity tongotra mahikôzatra kely. Tafatsangana. Raha tafatsangana ianao, afaka mandeha ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Iny fanamindry. Aimpa, deopa. Nangozozo teo ohatry ny reny tanalama miparaky reny, nangozozo. Fa tafita ihany ny farany, tafavoaka ihany ny farany, tonga tany atokotany, teo ambany lavarangana, dia niverina indray. Nandohalika le ray mpianakaviana ray niteraka azy hoe tsy mbola nahita zavatra ohatry zao raha lasiana bavy eo. Rehefa Andriamanitra nitapa-kevitra anao zava-baovao, ahitany tsy fahita ianao, azo zay mbola tsy azo ianao, atsapa zay mbola tsy tsapa ianao, ataon'ny tompo zany zao arivo zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ary eto androany misy olona ny fatorany aretina antonany amambolany. Ndeha taksi be izy teny hoentiny nanaraka azy teny le aretina.
makany ampiasana dia any miaraka amin'ny any le aretina sanatria ohatran'ireny mivady vita mariazy reny aneo ho alamin'ny tompony zavatra rehetra. Fotoany ty arivo ty amboan'ny pejy vaovao, tantara vaovao, fijoroana vavolombelona vaovao, tantara vaovao eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo le andininy favalo indro efa natolotra eo anoloanareo ny tany idiro ka lovao. Fantatrao ve ny dikan'izany? Zay le zava-baovao efa voafaritra ho anao io, efa tena voafaritra ho anao io. Problema tsika ndraindray efa voaina le varavarana, fa itsika mihitsy no ohatry ny misalasala tsy te hiditra tao amin'ilay efitra zay misy ny vita iny no manina ho atsika. Mba ok'izay re zay fisalasalany zay ok'izay re zay adevitra rehetrarehetra tamin'izay androany hariva fotoana mety sy tsara indrindra manokatra ny varavarana eo anoloanao Andriamanitra androany. Asa sina devitra itsony tonga de midira dana mitsofoka ao le zava-baovao miandry anao. Motsy zany ve navoany na manasirianina nanatena zava-baovao araky ny kajiny. Efa ela ngentsika nanao ny kajikajy tsika fihinana mba résultat netiny nisy impact ve inona ny netiny disy fanantenantsika de tafitohana de ny monomonina de nano metsiny. Tsy ratsy ny hoe nandroaka devoly, tsy ratsy ny hoe nanao délivrance, tsy ratsy ny hoe nanao an'izao, tsy ratsy ny hoe nangatatsodrano, tsy ratsy fa fantaro hoe fotoana inona no tokony hanaovanao inona, fotoana manahoana tokony hanaovanao zavatra manahoana. Misy diso fitarihan'ny tompo mihitsy de mampalahelo roka devoly tsy mifankahitana, délivrance tetsy tero tsy any mihitsy le problème. Le problème le tsy fahalalana hoe inona ny tokony ataoko zao. De lazaiko anao marina androany fotoana ty androany ty midira ao amin'ilay efitrano ny zava-baovao, tontolo ny zava-baovao, idiro lovao fefa natolotro izany. Alleluia. Namana soiany nalaky reslady de natsapa tena de indro napetraka ny amboposi ny avonavo-pana rehetra de lasa ihany nakany amin'ny on'ny Jordana, lasa nakany tonga tany na raha nreto miaramila zay nanotrina azy nalana ny kiraro, nalana ny tenue, napetraka ny kitana sy ny bokotra, lasa niditra tao anaty rano, nisitrika impito tonga tany amin'ny fampitony, niditra manko namana tonga le zava-baovao. Jerena nadio ny tanana, nadio ny lohalika, naniry ny ray ny ratsana, velona ny ray ny nofo, sitrana. Zay vao niazakazaka nakany amin'ny tranony Elisy hitondra fisaorana ary de zao zay vao natsapa hoe hay ve tena misy Andriamanitra misy mpaminany eto amin'ny Israely. Mafy ny alleluia azafady amin'ty hariva ity ary tiako anao hetsika ampinoana, antsoy ampinoana, raiso ampinoana, tonony ampinoana ny fahafahana ho anao, ny fiovana ho anao, fandresena ho anao, fiainam-baovao ho anao, vahaolana ho anao, fahagagana ho anao, fanasitranana ho anao, valombavaka ho anao.
zava-baovao anao amin'ity hariva ity. Amenna sa tsy amenna zafady? Mafimafy ny aleloia re! Dia ho anao izy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'i Isaia izay mifakitsika teo manao hoe indro efa miposaka izany. Amen. Misy aretina efa tokony hiala mihitsy eo aminao rahalahy amin'izao fotoana izao. Misy aretina efa tokony hiala mihitsy anjavona mihitsy eo aminao sera amin'ity izao fotoana izao ity izao. Mafy ny amenna azafady. Mafy ny amenna azafady. Efa miposaka izany. Aleloia. Dia misy vahaolana efa manomboka mipotra ho anao any frera. Misy vahaolana efa manomboka mipotra ho anao any sera. Misy valimbavaka efa manomboka mipotra ho any Jesosy mamonjy any e. Misy fahagagana efa miandry ny tsirairay avy any e. Amen. Jereo tsara fa Andriamanitra zay sady omniprésent manerana an'izao rehetra zao. Tsy voafetra ny fotoana sy ny elanelana, tsy voafetra ny circonstance rehetra. Eto izy zao, eny akaiky ny sereny izy zao, eny akaiky ny rahalahy eny izy zao, eto izy zao, eto amin'ity piripitra ity izy zao. Fa izy tsy omniprésent ihany, omnipotent. Zany hoe mahay zavatra rehetra amin'ny antony zavatra rehetra. Ndray mpimaso anjaviny io kisy teo, fony io fibrome io, ho lasa dalany ekografia hijerenanao manomboka rapitso lafaka pitso, satria ilay ekografia nampitombo sy nitondra resultat marina dia tsy ahita ninona intsony ao anaty kibonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Angamba hoy ny olona hoe miteniteny foana reto olona reto, tsy miteniteny foana zay. Fantatray ilay Andriamanitra topoinay sy vavanay. Andriamanitra afaka manao zava-bao vao any tsirairay avy izy. Amen. Raha manao kiraro izay natokana ho an'ny olona handicapé anao tonga eto, mietseha ampinoana. Vao ampinoana zany. Esory amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Vao anatiny tsy hita maso ilay herin'Andriamanitra tsy eto aina dia afaka hiditra tsetra andanina ny zavatra rehetra, amerina milony zavatra tsy izy rehetra. Amen, 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 amen. Mety tsy mitovy ny tongotrao ny halavany, mety misy endrika kilema na fahasamponana. Aza matahotra fotoany ty hariva ty, natao anao ny zava-baovao ataon'Andriamanitra eto. Tsisy ho diso anjarany eto androany. Ary ty le mahafinaritra be resamin'ny Baiboly manao hoe zao no izy any anefitra no anaovako lalana. Amen. Manao anamony efitra, tany maina, tsisy rano, mangetana, torapasika mitomandavana, desert, rivotra mamay, feno biby mampatahotra, tsy misy ninninina, tsisy azo rangotina, tsisy azo atenaina. Fa zao ny tadidio, Andriamanitra manao zava-baovao, afaka manao lalana ho anao na dia mandeha tany efitra aza ny fiainanao. Amen. Maina ve ny fivelomana? Maina ny tsena? Maina ve ny karama? Maina ve ny ekôlasy? Maina ve ny fiainanao, ny tokantranonao, ny ankonanao? Maina ve anao tohatry ny mandalo tany afitra? Raha mety ianao androany ity le andro voatondro, sokafan'Andriamanitra ny lalana, sokafan'Andriamanitra ny lalana, sokafan'Andriamanitra ny lalana. Tsy azony devoly sakana an'izany fikasan'Andriamanitra zany ho anao androany hariva. Raha mety ianao dia ho izy ao amin'ny tany lao no asiako ony tany lao. Dredraty koa fiainantsika tena takizany mihitsy. Tany lao. Tsisy mpanao combien?
basina ariary fito dia indraindray ianao misento mahita amin'ny fiainanao tsy te kambe efa bobongolo mihitsy za ny fiainako zany efa tena mety ho zay ve mety ho zay ve misy Andriamanitra eto hitondra zava-baovao amin'ity hariva ity aza matahotra azon'Andriamanitra asiana honony rano velona hiboiboika tsy mety ritra tsy mety tapitra ao ny fiainanao manomboka androany loharanopifaliana loharanopedanana loharanopahagagana loharanopanasotanana loharanokely amen iarina ny fiainanao manomboka androany iovany zavatra rehetra manomboka androany milo amin'izay fa iovany tantara sy mipetsy rehetra ivadika halleluja halleluja tsy ho maizina foana tsy ho rakotry ny ranomaso sy mifisentona foana manomboka eto isokatra ny masoandro isokatra ny lalana isokatra ny loharano ndega jerentsika ireto zavatra tany sainy bokyny Isaia toko 20 reto tapakevitr' anao zava-baovao Isaia toko 20 andiny 20 amin'ny anaran'i Jesosy tsy lentika itsony ny masoandronao ny volanao tsy isoka fa Jehova no fanazavananao mandrakizay ho tapitra ny andro ny falahelovana amen sy fotoana mampitoloko mampisento indraindray ianao tete ametra-pelana tsy vitako tsony Jesosy eo tsy zakako tsony tsy totiko tsony efa tena saika hiabandonna mihitsy ianao satria tohatry ny tsy hitanao zay marina tsy hitanao zay mangirana fa eto Andriamanitra miteny tapitra ny andro ny falahelovana amen faranan'Andriamanitra androany eny ny andro ny tsy fahombiazana rehetra ho an'ny tsirairay avy dia hoy ny voasoratra tsy hiletika itsony ny masoandronao ny volanao tsy hisoka dia volana lalandava lohataona mandrakarivo halleluja amin'ity volana mety no anombohan'ny tompo an'izany zavatra izany dia hitoy amin'ny volana juin mandra-pifarany taona teny tanan'Andriamanitra ny azona anao andresy enao na te manatrika aty azy ho tafavoaka ianao na teo anaty olana azy na te mandalo fitsapana sy fanampisarotra azy Andriamanitra tsy amelanao irery anampy anao iado anao anohana anao hatramin'ny farany izy ho tapitra androany eny io aretinao io amen mba saintsainao amin'izay aza dia miferinayna lava saky marary fo raha maty eo mba ok'izay ao anatin'izany afatra zany misy hery efa manomboka mandamina ny fonao solazenao amin'ny anaran'i Jesosy androany hariva ary androany mboatsika déclaration tsy verina itsony ny areti-ponao amin'ny anaran'i Jesosy amen 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 halleluja andiny 7 miverina kelitsika eto amin'ity Isaia 10 ty atonga volamena aho ho solombarahana atonga vola fotsy ho solomby varahana ho solokazo vy ho solombato ataoko fiedanana ny mpanapaka ao ary fahamarinana ny mpampiasanao zava-baovao halleluja diny 20 fampahoriana tsy horeo amin'ny taninao intsony fandravana sy mifandignana ao amin'ny faritaninao ny mandanao ty ataonao hoe famonjeny vavadinao ataonao hoe fiderana terain'Andriamanitra azafady taotsika hivavaka androany hivavaka tsika androany
zao ny fanambinay teo anatrehan'ny tompo nanomana ity fotoana androany ty. Tompo, nisa tonga eto amin'ny alahady omeo zavatra hoentiny mody izy. Nandray zavatra be dehibe tsika teto tamin'ny maraina, fenofeno mihitsy mibakazonao zao. Soratsika amin'ny tompo zany fa io aretinao io tsy tokony hoentinao mody tsony io. Io olanao io tsy tokony hoentinao mody tsony io. Io eta mavesatra ao io tsy tokony hoentinao mody tsony io. Io ratraponao io tokony hofaranany eto amin'izay ny tantarany. Io fahadisom-panantenanao io tokony hofaranany eto amin'izay teboka momba azy. Ny lasa rehetra izay namatotra anao tsy nafahanao nandroso rehetra, tsy navelany hitraka ianao, tsy navelany hisotro rano, tsy navelany hikika mihitsy ny fiainanao. Androany ny afon'ny fanahy masina ny hitiny eto androany andoro an'izany rehetra izany dia amboly zava-baovao eo amin'ny fiainanao amin'ity hariva ity. Tahiny Jesosy anetsika rehetra. Vonina venareo azafady. Vonina venareo azafady. Efa eto ny tompo efa eto Jesosy raha misy malemy ao irinay mba hoentina manantony eto aloha eto azafady. Raha misy olona jamba ao irinay mba hitantanana azy eto aloha eto amin'ity androany ity azafady. Ho an'ireo izay diso fanantenana marary fo feno ratra-po zay efa tena taizana retim-po, angatahana ianao androso aty aloha aty. Ary nizaniza marary tonga eto amin'ity hariva ty fotoany ty androany ty, anomboan'Andriamanitra anao zava-baovao eo amin'ny tontolonao rehetra, eo amin'ny ara-panahy, eo amin'ny ara-piainana, eo amin'ny ara-bola, ara-pahasalamana, amin'ny lafiny rehetra. Hitondra rivo-baovao amin'ny isan-tokantrano any Andriamanitra. Mpivady rehetra tsy mifampiteny hatramin'izay mba hifampiteny amin'izay manomboka androany hariva, dia mba hifampitsikitsiky. Mafimafy ny aleloia rahalahy. Saotra frera. Amen na vesera. Mpianaka rehetra izay tsy mifampiteny mba hifampiteny hifampiraharaha amin'izay ny manomboka androany. Zava-baovao zany Haleluia. Ho tapitra androany ny fanjakazakany ny devoly sy ny hery maizina nanarona ny fiainany sasatsasany izay tonga eto. Tondra nofo ratsy amin'ny alina. Andro misasakalinina ianao mioraka ohatran'ireny misy manakenda ireny. Mba normal ve zany? Hivavaka ho anao zay androany. Tsy verina intsony ny nofo ratsy rehetra. Amen. Be dia be zava-baovao tsy ho voatanisa fenao ny joro vavolombelona rapitso rafakapitso tamin'ity androany hariva ity. Ny zava-baovao ny raisinao avy amin'Andriamanitra. Misy olona ao mpanetretena ny resako an'ity. Zavatra sampotsampona kely nefa toa marina ny nangatahany. Tompo, za tsy mety mitombo. Aiza ve dia 46 kilo, 45 kilo. Dia rehefa lalovany aretina kely dia nidina efa saika 39 kilo. Dia ozy ny olona hoe mafy be ngale manompo an'i Jesosy. Tsia. Teny izy. Mamenatra be ty zavatra angatahako ty pastera. Mamenatra be. Fa Jesosy ny mahalala azy. Ianao koa moa hivavaka dia ampahalalana an'ilay problema ianao. Inona ilay olana? Za tsy mety mitombo a pastera. Mba nisy jerena kely teo aloha 47 kilo, zao 38 kilo. Za ve ho atsingeko amin'ny tanàna iny ilay hoe dia azoko atsiperiananina ry. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
nohanina daholo ty odikakana rehetra zay ny telle inona koa saotra président mebentazole ozy izy présidente albentazole hatramin'ny voatamenaka sita ihany fa misaotra an' Jesosy naprisiana izy ifatianina teto aika izy io a akanjo ba telo sosina blouson roa sosina zay ka mba mamisy jerena anazy fa ny tena poids zany a 38 kilo vavahana nametra tanana fio Andriamanitsika io tsara io manao zava-baovao io raha o anao frère tsara mba mitsangana kely ety ihany ianao raha o firy kilo izy amin'izao fotoana izao 78 kilo fois deux ngeny zavatra rehefa entina amin'i Jesosy fois deux amin'izay ny notinao io manomboka androany fois deux amin'izay ny fitahinanao manomboka androany fois deux amin'izay ny fahasoavana raisinao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka izany zay nataonao maly Andriamanitry ny fagaga faratampony fahefa erinao taloha mbola tsy miova Jesosy miasa tsisy masakana ianao mpano